Batsim-pana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka sy atompoko. Andriamanitra ô rainay mialan'ny Jesosy Kristy tomponay ianao. Lehibe tokoa ny famindramponao sy ny fitiavanao ka vedina trampamijeny izay tratra indray izao andro an'izao. Mankalaza anao sy mitsaka anao izay amin'ny voninahitra anao ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra rehetra. Ary dia ianao ilay feno fahatsarana sy fahasoavana no antonona ankehitriny angatany famindrampo sy velan'ny keloka. Eny fanadiovanao miaranao soa nalatsaka tao Kalvaria Jesosy mba tonga ny afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra. Koa dia misaotra sy mankasitraka anao izay ny fanao masina izay mitaridalana anay, fanao masina izay mampahery anay, fanao masina izay manadio ny fony mandrakariva, ahatonga nahita anao dia ny famiraparatany voninahitra. Misaotra fanao masina satria manakambara aminay mandrakariva tokoa ianao, satria anao ny ran'Andriamanitra iray amin'ny anaran'i Jesosy mba ho ety aminay, mampahery sy hiteny aminay ny tokony izay rehetra mbola tanterahinay eny Jesosy. Ampianaro izay fikitra aminao mandrakariva satria izay mahatratra amin'ny farany no vonjena, koa ny famonjena izay fanomaninao tokoa ho anay tompo dia ho tanterahanao araka ny haben'ny famindramponao. Fankalazana sy ny fidirana amin'ny fitsaoana atolotranao Andriamanitra iray zanaka fanay masina hatramin'ny taloko mandrakizay fa ny fanatrehanao kosa fendro tanteraka ho ny mpanomponao izay mihaino sy mandray azy ho teninao izao. Misaotra Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta nazona maniry sy mangataka izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Ho amintsika mandrakariva ny rava ny fahasoavana mpampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy ary ny fampiraisana avy amin'ny fanay masina. Amen. Lohateny izao men'ny tompo antsika anio dia ny hoe fotoana izao hamerenana ny fitondranao. Fotoana izao hamerenana ny fitondranao. Hoy soratra masina ao amin'ny bokin'i Jeremia mpaminany. Jeremia toko voalohany ny andinin'ny fahasivy sy ny andinin'ny fahafolo. Jeremia toko voalohany ny andinin'ny fahasivy sy ny andinin'ny fahafolo. Vaky toy izao minaran'ny tompo. Dia nanintsitra ny tanan'i Jehova ka niendry ny vavako, ary io Jehova tamiko. Indro efa nataoko ambavanao ny teniko, ary indro aho manendry anao izao anio andro anio izao, mba hanampahefana ny firenena sy ny fanjakana, hanongotra sy anjera sy andrava sy androdana, ary hanorina sy hamboly. Amen. Izao nambaran'ny tompo, izaho Jehova no mandidy ny zanako hivavaka sy hankatoa, mba handray ny didy izay efa nandidiko anareo, ary hanatanteraka izany. Tanterao izany, eny, mankatoava ny tenin'ny tomponao. Anaka zava-dehibe ny tompo amin'ity taona 2020 ity, ny handroso, hiady, haka ny faritany, hamerina ny fahefanao, handresy firenena, hamerina ny filaminana aty amin'izao tontolo izao, hamerina milao ny zavatra rehetra hatramin'ny taranaka faramandimby. Anaka tokony ho efa mitantana ianareo. Maro amin'ireo fiangonako no mangina rehefa nisorona tany an-tsekoly aho, fony androana tsy eo amin'ny fitondrana rehefa nisorona tamin'ny toe-karena, ary efa nandroaka hiala tao amin'ny fiangonana mihitsy aza ny sasany, satria dia hilalao karazam-piangonana izy ireo araka ny fitsipiny ary koa hifalifaly. Tonga ny fotoana tsy angina intsony ny zanako, tsy miala ny zavatra hitohy tahaka izao intsony. Asao aho eo amin'ny fitondranareo, eo amin'ny sekolinareo, eo amin'ny fiangonanareo, efa nampanantena hanao ny voninahitra aho, ary iseho aho, ho eo aho. Aoka anao manontany, aoka anao hitaky, dia handray ianao. Aza vela ampiasa ny fisarahana eo amin'ny fanjakana sy ny fiangonana ny izao tontolo izao, dia ny fahavalo izany. Ny tanjony masy dia ny isankanana
ny fitondrana tsy hifehy ny fiangonako. Izay ny tanjona tokony eo aminao, isan-kanana ny fitondrana tsy hifehy ny fiangonako. Fa tsy hoe akory ny hanesorana ny fiangonako eo ambanin'ny fitantanan'ny fiarahamonina. Satria manakambara aho dia manakambara koa ianao. Manakambara ny fiangonana manoloana ny fiarahamonina izay misy anareo. Hevery izao, iza moa no mahalala fa manapaka ny firenena amin'izao tontolo izao izy ireo, na avela hanao izay tiany izy ireo, satria mino ny oloko fa ny fiangonana sy ny lalàko dia vahiny amin'ny fikarakarana ny fiarahamonina. Ny fahavalonao nefa dia mampiasa izany fitaka izany mba hifehezana ny firenena sy handraisany ny fitantanana ny fiangonako. Noho izany sady mifehy ny fiarahamonina izy no mifehy ny fiangonako. Tsy azo ekena intsony izany ho ny tomponao. Izao ny tsarovy hiova ny zavatra rehetra, hitondra lalana vaovao ny tomponao, hiala amin'izay zavatra efa nisy hatrizay, hizotra amin'ny lalana marina araka ny nametrahako azy. Misy ny zavatra tsy maintsy mifamadika ankehitriny ary dia madiva hiova ny hery amin'izao tontolo izao izay manjaka eo amin'ny fireneko. Aza matahotra izay hitranga manaraka, aza matahotra izay ho avy, satria ny hitranga aorian'izao fandringanana izao dia ny fandresenao. Ny tany nampanantenainao, nampanantenaina anao, ny fiainana mandrakizay izay nampanantenana anao. Koa an'ireo zanako izay tsy nitsangana hatreto dia hiady izy mitsangana ankehitriny. Aoka hiditra ao anatin'ny ady ampanahy ianao manomboka anio. Ny zavatra sasany izay hitranga tsy ho ela dia tonga ny olona ho sairan-tsaina be ary anontany tena ny amin'ny hoe marina ve izany? Marina tokoa ve izao? Tsarovy ny teniko, inty aho manafaka ary efa naresy nandringana izay rehetra hitanareo anoloanareo. Koa aza kivy ankehitriny fa hisy zavatra lehibe hanova ny lalàn'ny firenena, izay hanova ny lalàn'izao tontolo izao ho Jehovah mpanavotra anao. Safotra mitampoka sy tselatra, tafidrivotra goavambe, rivotra tsy mahazatra sy mahery vaika, toe zavatra isan-karazany amin'ny toetrandro mihamafy. Antsoin'izy ireo hoe toetrandro adala izany, fa raha ny marina ry zanako dia anisan'ny fitsarana lehibe mitranga any amin'ny toerana sasany izay namolavolanin'ny fahavalonareo zavatra mikasa hitondra loza sy fandringanana maneran-tany aminareo. Toy ny zava-nitranga tamin'ny loza nanjoin'i Egypta, fantatrao ve fa misaraka ny sainao ho amin'ireo famantarana ireo aho mba hanehoako aminao fa efa mitsara izao aho. Misarika ny sainao aho mba handinika ireny famantarana ireny, hamantaranao tokoa fa efa manomboka mitsara ny tomponao. Esoriko izay nitazona anareo ho takaronaina dia ny mpanompo ny bibidia ho Jehovah tompony maro. Ho hita tsy ho ela ny tsy fahampiana, mampatsiahy anao fa lainga izany. Nataon'izy ireo fandanim-bola amin'ny kitapom-bolanao sy ny tairim-bolanao ireo zavatra ireo, ary fitaovana fanampy ny androananao amin'izao vanim-potoana izao. Efa nolazaiko taminareo fa izao no mpanome anareo, izao no mpamatsy anareo. Mijery ahy dia hita fampitomboana lehibe ianareo. Asehoko anao koa ny toerana sy ny fomba nanangona ny fahavalonao ireo zavatra rehetra niriny nandrombana anao, mba hamenoana ny poketrany ary ihany koa hitehirizana sakafo sy vatsy. Izany dia drafitra saika ampiaran'izy ireo ety amin'izao tontolo izao. Nefa tsy avelako hanao izay nikasainy atao izy, hoy Jehovah
tombony maro. Jereo sambo isan'ny karazany fa ireny sambo mpitondra entana ireny anaka. Betsaka ny zavatra miafina sy voatahiry amin'ireny sambo ireny izay tsy fantatrao fa asehoko anao. Ny iray amin'izy ireo dia saika anjavona amin'izao fotsiny ary ezaka anafina ny anatin'ny sambo izy ireo saingy tsy vitan'izany. Ny fiafarany dia hanambarany marina izao ho Jehova. Armageddona averiko indray fa io teny io dia lohatenim-baovao. Ianio izay mampiasa azy sy izay lazainy momba izany. Ambarako ny marina, hofoanako ny fitantarany ho Jehova. Anaka saika anao fatsoina lehibe izay ho hitanao sy hamadika azy ny fahavalonareo. Betsaka ny zava-diso tanteran'izy ireo ankehitriny. Maro amin'ny fitantaran'izy ireo no tsy mahomby ary maro koa ny teti-dratsy rehetra no hirodana. Tsarovy fa efa tonga ny andron'ny Hamana ao am-bokin'i Estera. Aheno momba ny fahafatesana bebe koa ianareo. Miomana amin'ireo fiovana ireo ary miomana amin'ny fahamarinana izay tonga ankehitriny. Ny sasany aminareo dia tsy andre ka andà izay zavatra isy ao ary ankoa tsy ahita izay zavatra miafina. Kanefa ny zanako mila mandre sy mahita izao tontolo izao ianao mba hahafantatra ny fifoazana lehibe, ny voninahitra lehibe, ny fiovampenitra lehibe ary ny fanombohan'ny zavatra lehibe. Miomana ary amin'ny fiovana tampoka izay tranga. Mivoha ny varavarana ho an'ny fitoram-panjakana hianjera ianatrehan'izao tontolo izao. Tonga ny feim-potoan'ny fiasana, tapitra sy rava ny fifehezana, tapitra ny andron'izy ireo nanjaka eran-tany. Miomana ary zanako ho amin'ny fiovana, ho amin'ny fomba izay tsy fantatrareo. Tonga ny andro famonjenanao, tonga ny andro fahafahananao. Ho Jehova mpanafitra anao dia hifoha ianao, hahita ny voninahitra lehibe satria tonga ny fiovampenitra lehibe ho amin'ny fanombohan'ny zavatra lehibe. Hoy Jesosy avy any Nazareta, vavaka isika. Misaotra anao Tompo satria manan-kambara aminay ianao. Ary te-anio mandrakariva ny voninahitra ao. Dia anao Jesosy Kristy tompon'ny fahefana rehetra ny tany sy aty an-tany. Miantso anay mba hanatanteraka ny asa fitoriana eo anivon'izao tontolo izao. Fijoroan'ny vavolombelona eo amin'ny fiarahamonina izay misy anay. Fa Andriamanitra velona sy miasa ianao. Andriamanitra tia anay. Andriamanitra izay mitondra fahazavana, mitondra fanafahana, mitondra famijena, mitondra famatsiana, mitondra fahasoavana, mitondra ireo zavatra rehetra izay fanomanao atonga ny zanak'olombelona ho sambatra araka izay fandaranao hatrany am-piandohana. Mankary Tompo izahay ho fitaovana mahomby, fitaovana mahery vaika, fitaovana tsara, voadio, voamboatra, voavolavola, hanatanteraka ny sitraka ao, androdana sy andrava. Eny, hatonga ihany koa ny famongorana izay rehetra tsy anao ary dia hatonga ny koa Jesosy hanorina sy hamboly. Ny faneno masina no hatanteraka izany koa dia mangataka anao izay faneno masina miasa mahery ety am-ponay. Andrava aloha izay rehetra fanjakana tsy avy aminao anatinay, dia ny fanjakana maizina. Anjera azy, andrava azy, androdana azy ary koa hanorina sy hamboly ny fanjakanao aty anatinay. Eo amin'ny ankonanay, eo amin'ny fianakavianay, eo amin'ny fiarahamonina izay misy anay, fa indrindra koa eo amin'ny fiangonanao. Saotra Jesosy, ny voninahitra dia ho anao ry Tompony Tompo sy Mpanjakany Mpanjaka, fa aminay kosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy, fitiavanao Andriamanitra Ray, ny hery ary koa ny fampiraisana avy aminao fanay masina